Hoentsika mamarana ny fandarana amin'ity hariva ity dia nitaranja tsipikanety be nikarakara fifananana tsipikanety be ho an'ireo mpankafy teny amin'ny commune Ambavady tokana Itosy teny tokoa mantsy ny solombavam-bahoaka voafidy teny Tsimondano Andry Ratsivahiny tamin'ity faran'ny herinandro ity. Triplety misa 420 moa no namaly ny antso ny mpikarakara atao anatin'izany hetsika fanentanana sy fampihavanana ary anaovana firaisan-kina ho an'ny fanatanjahantena teny amin'ny faritra Ambavady tokana Itosy izay. Ekipa 420 avy eny amin'ny faritra Tsimondano no nifanitsana tamin'ilay fifananana tsipikanety be Grand Open de pétanque natao teny Ambavady tokana Itosy tamin'ity faran'ny herinandro ity. Ny solombavam-bahoaka voafidy tamin'iny faritra iny Andry Ratsivahiny moa no tompon'antoka tamin'izao hetsika izao. Izany natao dia hosorana ny tanora eny toerana sy fanatanterahana ny fampanantenana nataony amin'ny jerevana akaiky ny tanora sy ny fanatanjahantena eny Tsimondano raha ny nambarany. Ity solombavam-bahoaka ity izay nilaza fa satatra ambavarany ihany izao natao izao fa mbola hivelatra amin'ny taranja hafa ny fifaninanana atao ho an'ny tanora na Tsimondano. Izany natao dia mbola ao anatin'ny fampiraisana azy ireo ihany koa. Olo telo miaraka na ny triplety moa ny faninanana ka ny ekipa tompon-daka dia hanotolorana amboara lehibe sy télé écran plat, amboara sy kokoto minita kosa ny an'ny faharoa, raha amboara sy robot mixeur ny an'ny ekipa nitanjona ny larana fahatelo. Atonga namme voninahitra sy nandray anjara tamin'ity hetsika ho an'ny tanora ity moa ny gouverneur Analamanga Era Somarmaka. Ny tenan'izay nanolotra telo tapitrisa ariary ihany koa ho an'ny ekipa tompon-daka. Lidera sy nakasitraka izao fihetsika nataony reto ray aman-dreniny reto izao avokoa moa ny tanora mpankafy fanatanjahantena teny amin'ny manodidina ny Itosy ary manantena ny tohizan'izany hetsika izany ao anatin'ny taona maromaro. Dia iny vaovao mahakasika ny tsipikanety be iny ihany koa no entiko manakatina ny fandarana amin'ity hariva ity. Akasitrahako ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Ety ampamaranana dia isotra manokana ireo namako izay niarana natotosa fandarana tamin'ny tenako aho. Eo aloha namana Norbert Rakotomalala izay niaraka nanao fanadihadiana tamiko. Eo ihany koa Alaina Kansary, i Romain no nandrindra ny sary sy feo ary Menjo no nandrindra sy nandefa izany tany tokantranotsika tany tsirairay avy. Jacquino Rakotomanana ny teto amin'ny fanolorana manome fotoananao amin'ny herinany ho tahaka izao indray. Avelo matompoko.